Rehetra toko 7:10 no amtinantsika ny zavatra hita ny 7. Exodosy toko 7:10 7. Izao ny voalazan'ny teny ary amin'ny anaran'i Jesosy Tompo zao ny vaky ny teny. Dia hoy Mosesy tamin'ny olona, tsarovy izao andro zao izay nivoahanareo avy tany Egipta tamin'ny trano nandevozana fa tamin'ny tanana mahery no nitondrany Jehovah nareo nivoaka avy tany ko aza misy mihinana zay misy masirasira. Io zany no amtinantsika hoe inona moa no antony nanendren'Andriamanitra n'ilay andro 14 Nisan, izay tena daty marina ny Pasika fa tsy hoe apetraka amin'izay tena metrahana azy le izy. Dia ny antony zany de io hoe tamin'izany fotoana zany dia niala tany Egipta ianareo. Io Egipta izay nanandevo anareo ary nahazo fahafahana ianareo tamin'ny alalan'ny tanana mahery sy ny sandry na inditra ho ny tenin'Andriamanitra. Zany hoe raha tsorina de zao fahatserovana io daty io zany dia daty nanafahan Jehovah ny zanak'Israely teo ambanin'ny fanadevozan'ny Egiptianina tamin'ny fomba mahagaga. De nisy zany zavatra hoe tsy maintsy atao isataona ho fankalazana sy fahatserovana an'izany. De any arina no ny tenin'Andriamanitra raha manontany anareo zanakareo hoe inona no anton'izao fanompoana zao, de lazao amitsotra hoe tamin'izao andro zao no nandalovan'i Jehovah nanafahany atsika nyrazantsika tany Egipta. Ny dikany zany de hoe fahazoana fahaleovantena ho an'ny fireneny zanak'Israely io andro Pasika io. Ka mipetraka ary ny fanontaniana amin'izao fotoana izao hoe isika malagasy manana ny andro nahazoantsika fahaleovantena. De mitovy tanteraka amin'izay mihitsy ity resaka Pasika ity fa saingo hoan'ny jiosy le izy. Ary manana fetim-pirenena maro eto amin'izao tontolo izao ny firenena rehetra, samy manana ny azy moa ny tena izy zany. Ka ho an'ny malagasy zao rehefa tonga ny 20 Jona ny zava-marina de zao. Tsy misy mankalaza an'io afa-tsy ny malagasy ihany. Naiza tany misy azy de ny malagasy ihany no mankalaza ny fety fa 20 Jona izay nanomboka tamin'ny taona 1700. De raha manana ny anazy koa ohatra ny Frantsay 14 Juillet de tsy misy mankalaza an'io afa-tsy ny Frantsay ihany. Ary tsy hoe rehefa tonga ny 14 Juillet dia ny firenena rehetra manerana zao tontolo zao de ankalaza daholo, iondrika daholo, tsy fa ny firenena Frantsay ihany, ny teratany Frantsay ihany sy izay rehetra manana nationalité Frantsay, zay ihany no mankalaza ny 14 Jolay. De ohatr'izay daholo ny an'ny rehetrarehetra ny Amerikanina zao de 4 Juillet ny anazy. De manana ohatr'izay koa zany na ny Sinoa na ny BDB zany eran-tany betsaka ny firenena manana andro tahaka an'izay. De ohatr'izay ny ilazako hoe raha 26 Juin na 20 Jona ny an'ny malagasy tsy ankalaza an'io mihitsy ny jiosy akory, ary tsy hanao an'io koa ny Amerikanina, tsy hanao an'io ny Frantsay, fa zay malagasy ihany no mankalaza an'io. De tahak'izany zany 14 Nisan izay andro nazahoan'ny zanak'Israely na ny jiosy fahaleovantena tamin'izany fotoana zany, de izy ihany no tokony ankalaza an'io fa tsy isika malagasy. Ary io tsy fety ara-panahy fa fahatserovana fahazahoana fahaleovantena tahaka ny 26 Juin. Noho izany rary ndray teny sika hoe inona moa no tokony hidirantsika lalina amin'izany, tsy misy an'izany. Ary le tenin'Andriamanitra de mazava raha niraisitsika le Exodosy toko 12:14 sy ny namana zay vakitsika de hoe ho an'ny taranakareo sy ny taranaka mandimby rehetra ho lalàna mandrakizay. Zany hoe tsy navoaka ho an'ny firenen-kafa fa natao an'ny jiosy rery ihany. Ary marina lay satria izy ihany nahazo fahaleovantena tamin'ny fotoana io tsinona, ka izy ny tokony atsiaro sy ankalaza azy. Eo amin'izay indrindra hoe ahoana ary ny dikan'le hoe lalàna mandrakizay. Dia ino ny tiako resahana aminao fa efa nazavaiko teto hoe ny teny hoe mandrakizay iny dia maka hevindra anankiroa ny azahoantsika azy, ary amin'ny teny Frantsay moa dia mazava tsara ny dikan'ny zavatra io mba ahafahantsika hoe manavaka hoe inona marina le tena mandrakizay. Ny mandrakizay anankiray de ilazana faharetam-potoana maharitra ela de ela, ary ao anatin'izay fotoana maharitra ela de ela zay izy tsy miova fa saingy misy fetrany ihany. Ohatra raisitsika zao reverinao amin'le Exodosy toko 12 ihany tsika
ny 14 de fantatsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Exodus 12:4 de hoe ary izany andro zany de ho fahatsiarovana ho anareo ka ho tandremanareo ho andro firavoravoana ho an' Jehova hatramin'ny taranakareo faramandimbo no hitandremanareo izany ho andro firavoravoana ho lalàna mandrakizay. Raisina zany hoe ny fetran'le mandrakizay de hoe hatramin'ny taranakareo faramandimby. Io zany aloha lefa mametraka an'le hoe ho an'ny taranakareo faramandimby ny Israely rehetra sy ny tarana zany le fety fa tsy ho an'ny firenen-kafa akory. Dia ny dikan'le mandrakizay zany de hoe raha mbola misy ny firenen'ny zanak'Israely na le jiosy de mbola misy le lalàna. Zay le mandrakizay eto. Fa raha tsy misy tsony le jiosy na le zanak'Israely de tsy misy tsony le lalàna. Zay ny dikan'le mandrakizay eto. Miara-tapitra amin'le fisian'le zanak'Israely na le jiosy zany le fepotona eto. Zay ny dikan'le hoe lalàna mandrakizay. Ary io azo porofony satria ny tian'ny olona resahana mantsy rehefa hoe ankalazan'le Pasika izy de hoe any amin'le tany vaovao sy lanitra vaovao any amin'le fiainana mandrakizay de mbola misy koa zany fankalazana Pasika. Zay ny dikan'le lalàna mandrakizay. Diso isika. Diso isika satria efa nianarantsika teto hoe any angeka tsy hisy andro isaina tsony. Tsisy daty tsony any 14 Nissan, 1er juillet, 14 juillet, 4 inona, tsisy tsony any. Zay aloha ny anankiray ahafahantsika manaporofo fa tena tsisy Pasika tsony marina ny amin'ilay fiainana mandrakizay. Fa eto an-tany any io ka raha mbola misy zany ny jiosy ary raha mbola mipetraka mahajiosy ny jiosy de mbola mipetraka io lalàna io ary le izy mazava be ho anazy ihany le izy fa tsy ho an'ny malagasy, tsy ho an'ny frantsay, tsy ho an'izao tontolo zao. Zay ny dikan'le hoe lalàna mandrakizay. Ary zay no natonga an'le tantara nisy hatrany aloha tany raha makitsika ohatra hoe anankiray fotsiny eo amin'ny filazantsara ny Jauna 2:17. Jauna 2:17 vakitsika vetivety eny zao ny voalazany teny ary efa akaiky ny Pasika ny jiosy ka dia niakatra tany Jerosalema Jesosy. Dia io zany manambara ny hoe inona zavatra mitranga isan-taona rehefa tonga ny Pasika, rehefa tonga le hoe andro firavoravoana. De tsy Jesosy ihany, Jesosy ary mbola atao hoe tao amin'ny firenen'ny zanak'Israely. Fa raha misy zany any amin'ny firenen-kafa, any amin'ny faritany hafa de miakatra makao Jerosalema avokoa. Ao ny fankalazana ny Pasika. De io tiako resahana hoe raha nisy zao avy tany amin'ny firenen-kafa de mipetraka le hoe raha lavitra be izy ka tsy mahatratra an'le daty 14 Nissan noho ny alavira toerana de tokony hanenjika an'le 2 volana katroka aorianan'io. Zay le nomero itoko 10 20 sy 112 tadidinao angam'izay teny zay. Hoe raha misy maloto amin'ny paty na lasan-davitra de tsy afaka hinana amin'le 14 Nissan iny izy de nomena andro izy 2 volana aorianan'io, zany hoe amin'ny volana faharoa amin'ny andro 14 ihany koa. De zay no manamarika hoe tsy misy fankalazana ny amin'ny firenen-kafa fa tsy maintsy makany Jerosalema avokoa. Zay zany ahafahantsika milaza ary madiodio fa tsy tokony ho antsika malagasy izao no hivaky loha hitandrina ny Pasika. Satria afaka meritreritsika hoe meritreritra sy mivaky loha hitandrina ny 26 Juin ary ve ny jiosy amin'izao fotoana izao. Tsy haiko na fantany zany na tsy fantany ary. Fa isika de miezaka mamantatra hoe inona ny Pasika amin'ity taona ity, inona ny Pasika amin'izao fotoana izao, de miezaka manao an'io rehetrarehetra io. Nefa tsy atsika le izy. Tsy isika malagasy no nahazo fahaleovantena tamin'ny 14 Nissan datin'ny Pasika, fa ny firenena jiosy teo amin'ny fanandevozan'ny Egyptianina de ny zanak'Israely. Ka nazy ny Pasika fa tsy antsika akory. De efa nazavaiko ary le hoe lalàna mandrakizay. De ho fanamporofona an'iny zany satria nazavaiko teo zany le hoe raha mbola misy zany ny jiosy de mbola misy le lalàna. Zay ny dikan'le hoe mandrakizay. Ka rehefa tsisy tsony ny jiosy de tsisy tsony le lalàna. Fa le izy de mipetraka ho andry zareo jiosy ihany. Zay le lalàna mandrakizay. Zay ny hevitry le mandrakizay anankiray. Fa ny hevitry le hoe mandrakizay anankiray kosa le teny hoe fiainana mandrakizay de le teny hoe tsisy fitsaharana maharitra mandrakizay. Ka ny Pasika tsy ho tonga any fa eto an-tany ihany satria teto an-tany koa no nisy an'izay tantara zay. Fa tsy ho tonga any amin'ilay fiainana mandrakizay akory. Dia andao porofotsika hoe tena rava tokoa ary le Pasika satria raha natao an'ny jiosy le izy de miararava amin'ny fisian'ny jiosy. Ka
misy andinin-tsoratra masina omeko anao. Anankiray ty anafahantsika manam-porofo zany hoe atraiza marina ny fetran'le mandrakizay ary a. Galatianina 7 dia ny andininy 8. Galatianina 7 andininy 8 ary dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy zanak'Andriamanitra velona izay teny zay. Galatianina 7 andininy 8. Zao ny vaky ny teny: tsy misy intsony na jiosy na grika na andevo na tsy andevo na lahy sy vavy, fa iray ihany ianareo rehetra ao amin'ny Kristy Jesosy. Hitantsika hoe raha vao tonga neny vanim-potoana maha-kristianina tao aorian'ny tsanganan Jesosy tamin'ny maty ny tena marina, tsisy tsony zany jiosy zany. Foanana ny maha-jiosy ny jiosy, foanana ny maha-grika ny grika, foanana ny maha-andevo ny andevo, foanana ny mahazao an'izao na ny lasy ny vavy ary, fa natao iray ihany ny kristianina. Tsy misy zany ny sokajy kristianina hoe kristianina jiosy, kristianina grika, kristianina zao hoe kristianina lahy, kristianina vavy, tsisy tsony fa ray ihany. Zany hoe tsy misy fahasamihafana fa nakambana ho anankiray. Dia ny dikany tsy mipetraka tsony le lalàna satria an'ny jiosy iny fa reto efa tsy jiosy tsony, efa kristianina vaovao ao amin'ny Kristy. Ary andao a miporofotsika hoe Jesosy mihitsy nge efa nandrava ny resaka pasika io e. Dia amakitsika ny tantara anankiray izay malaza dia malaza ao amin'ny Lioka 2:20. Lioka 2:20 dia vakitsika ny tenin'Andriamanitra ahafahantsika manaporofo hoe tena efa noravan'i Jesosy marina izany pasika izany. Lioka 2:20 dia vakina aloha ny andininy 4:40. Andininy 4:40 ary dia vakina hatrany amin'ny andininy 8:40. Lioka 2:20 andininy 4:40 ka hatramin'ny 8:40 amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ary no makitsika ny teny. Zao ny voalazany ary. Ary noho ny tonga ny fotoana dia nipetraka hihinana izy mba amin'ny apôstôly. Ary hoy izy taminy: na niry koa raha naniry aho hiara-mihinana ity pasika ity aminareo, dia mbola tsy mijaly aho. Falazaiko aminareo fa tsy mba hihinana izany tsony aho, ambara-pahatanteraka izany ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary nandraikapoaka izy dia nisaotra ka nanao hoe raiso ity kazarao aminareo. Falazaiko aminareo fa hatramin'izao dia tsy hisotro ny vokatry ny voaloboka intsony aho mandra-pahatonga ny fanjakan'Andriamanitra. Hatreo aloha no vakitsika ary. Dia io zany no ahafahantsika manaporofo hoe Jesosy mihitsy hoy aho no efa nandrava izany pasika izany. Satria nahoana? Hihinana pasika izy io ary mbola ho resantsika amin'ny fotoana mampety azy koa zany aoriana kely hoe andro inona ity, fa itsy 14 Nisana io zay zany dia efa zava-dehibe koa ahafahantsika manambara hoe Jesosy nefa nandrava ny resaka pasika. Fa ny raisiko zany dia hoe nihinana ry zareo rehefa tonga ny fotoana dia nihinana izy. Dia izao no nambaran'i Jesosy: tsy mba hihinana intsony ambara-pahatanteraka izany amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Dikan'izany dia hoe vita ny fotoanan'ity resaka ity fa ho tanteraka izy ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Zany hoe isy zava-baovao zany ho tanteraka. Fa ity kosa dia zao tsy izy ity fa nentina nanambarana hoe isy zavatra ho tanteraka dia aseho amin'izao zavatra zao fotsiny aloha, fa ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy dia ho tanteraka. Zay ny dikan'le hoe mbola hitantsika amin'ny fotoana aoriana kely ao koa, le hoe aloko ny zavatra ho avy marina ireny, satria nentina nanambarana sy nanomanana fotsiny izy hoe zao zavatra zao dia ataovy fa ho tanteraka tena izy io rehefa tonga le hoe fanjakan'Andriamanitra. Ka zay no ahafahako milaza zany hoe tsisy tsony le pasika satria fanomanana, fampiomanana ny zavatra ho tanteraka io. Raha izay. Fa roa manarakaraka an'izay dia nolazain'i Jesosy ihany koa hoe tsy hisotro tsony aho izy mandra-pahatanteraka, mandra-pahatonga ny fanjakan'Andriamanitra. Dia inona ny dikan'iny? Toizantsika ary le andininy 7:20 sy andininy 20 amin'le Lioka 2:20 ihany. Lioka 2:20 andininy 7:20 sy andininy 20 amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Zao ary avaky ny teny: ary nandray mofo izy, ary rehefa nisaotra dia novakiny ka natolony azy sady nataony hoe ity no tenako izay omena ho anareo, izao nataovinareo ho fahatsiarovanahy
Ary araka izany koa ny kapoaka rehefa vita ny sakafo dia hoy izy, ity kapoaka ity no fanekena vaovao amin'ny rako izay ahidina hoanareo. Hitanao a, paska le nohanina, fa napetraka Jesosy amin'izay le hoe mahapaska an'le paska. Fa niraisiny le mofo dia nataony hoe tia ny tenako. Niraisiny le kapoaka anisan'le ranom-boaloboka dia nataony hoe tia ny rako. Foana zany le hoe fahatserovana ny voany Jesosy, ny voany zanak'Israely tany Egypte, fahatserovana ny nandalovana hoe ny tsy namonona ny lamato rehetra ho an'ny zanak'Israely fa namonona ny ho an'ny zanaky ny Egyptianina, foana daholo zany rehetrarehetra zany. Fa napetraka an'izay zany hoe izao natao vo fahatserovana ahy. Ino no nasaina natao io? Le mofo tenako, le rako, le ranom-boaloboka rako. Zay zany manambara hoe nofoanan Jesosy le teo aloha fa nanamboatra zava-baovao izy. Araka ny teny lazainy teo hoe izao no fanekena vaovao ho anareo. Apetratsika aloha ny androany, raha mipitso mbola ho toizako ihany zay anamafisitsika hoe akoatran'izay voambara zay inona ihany koa araka ny voasoratra anatin'ny soratra masina no ahafahantsika manamafy fa tsy tokony ho tandremana intsony ny paska amin'izao andro misy atsika izao. Isaorana be dia be ary nareo naharitra hatramin'ny farany. Raha mipitso indray ny fotoanantsika fahazadino zay ary aloha raha mipitso indray tsika miaona samita in'Andriamanitra, pastoera fitiavan'Herinirina, manao veloma mahafinaritra ho antsika rehetrarehetra. Ya, sotranao nametraka fanontaniana fa ny tena naresy lahatra anazy zany dia efa ela nangetaheta famarinana. Tena tao am-poko zany hoe za teo any amin'ny fiainana mandrakizay mivavaka ladista taloha dia tsapako hoe vao fitaka. Dia tao anatin'izay zany efa aveo indray mivavaka sabatista, dia vavaka sabatista indray akony dia naheno zany ity ny tena naresy lahatra anao hoe ny apôstôly tsy vidina